dia mbola faly miara-batsika rehetra indray ny tena koriavako malala amin'izao ora sy fotoana izao. Dia anambara afatra amintsika indray izy dia aokarintsika hivavaka. Mankasitraka anao izahay ry Jesosy Kristy zokiny malala amin'izao fotoana izao indray. Mankasitraka anao fa tsy navelanao hitohitoe mipona tompo malala fa tianao mandrakariva ny anovo izay tsara indrindra dia inona moa ny tsara indrindra tompo fa ny fihainonanao araka n'ilay nataony anjara tsara nataony Maria izay tsy nalana taminy rehefa tarainy Marta hoe tsy mba manampy azy tamin'ny raha izay nataony dia hoe ianao hoe i Maria no nifidy ny anjara tsara dia nangilan-tsofina ny hainao dia misaotra tompo fa tsy esorina aminay izany anjara izany dia mitenena indray tompo amin'ny alalan'ity mpanomponao ny fanahinao masinanao ka hiasa mahery ao am-ponay tsirairay avy dia noho ny anaran-tsoanao nanaovanay an'izany tombavaka izany. Aleloia. Amen. Nisy taona riavako malala rehefa nisaintsaina tenin'Andriamanitra momba ny ankohonana dia tonga tato anatiko ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matthieu 10:10 andininy 7:30. Matthieu 10:10 andininy 7:30 izay mivaky toy izao. Raha misy tia ny ankohonany. Izay zany ny ambangovangony fa andraso jerentsika tsara. Amin'ny anaran'i Jesosy izay tia rainareny mihoatra noho ny fitiavana ahy dia tsy miendrika ho ahy. Ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy miendrika ho ahy. Hatreo. Rehefa nisaintsaina an'io ariavako malala dia nisaintsaina momba ny ankohonako hoe ahoana moa izany no tianao ambara ry tompo malala. Dia nanambara zavatra maro tampoka ny tompo dia tiany ho zaraina amintsika rehetra ihany koa. Riavako malala ny tiany tompo tenena dia izao. Raha toa ka ray amin'ireo ankohonanao akaiky anao no miteny aminao lavo ny tompo, aza manara-dia ny tompo, dia anaiky ve ianao? Raha resaka fandrarana anao, tianao izay sitrapon'Andriamanitra na tonga anao hiozongozona tsy ankatoa izay lazain'ny tompo dia izay no lavina izany zavatra izany satria ny fitiavantsika any tompony tokony hihoatra no fitiavany antsika ny olona nizaniza. Indray lasa samitsika ireny ankohonantsika ireny. Raisiko ohatra izany ohatra. Raha toa ka mbola mety hoe fianakaviana mamadika, ianao izay zanaka dia mijoro mandahy ilay ray aman-dreny hoe za tsy hamadika intsony. Efa tsy izay intsony no tokony atao fa tsy sitrapon'Andriamanitra izany. Dia miteny avy eo ny ray aman-dreny ataoko tsy ho isan'ny zanako intsony izany ianao toy izany sy toy izany. Dia manaiky ianao tsy hoe noho izay tenin'izay dia iny ara fa aleo atao. Dia izay ilay hoe izay tian'indray na indray mihoatra amin'ny amiko. Satria ianao te hijoro dia mandahy ianao na dia tena malahelo ara ny fonao. Izay ilay izy. Fa izao no nataon'ny tompo tato anatiko ry havako malala. Tokony havahantsika tsara. Tokony havahantsika tsara. Tandremo kosa nefany hoe ataontsika ankila-paosy antsirambina ireo ankohonantsika ireo no netrentsika hoe finoantsika. Dia nanao jeu de mots kely izay ny tompo dia hoy komantsy ny tompo ary mbola hazava bebe kokoa fa tsy azoko. Hoy izy hafa ny hoe manda ny finoana noho ny ankohonana sy ny hoe manda ny ankohonana noho ny finoana. Tandremo izy fa samy hafa izany. Averiko indray mpandeha hafa ny hoe manda ny finoana noho ny ankohonana. Io zany le miditra le hoe izay tiandray sy indreny mihoatra no satria lasa manda ny finoana ianao satria miteny le ray aman-dreny hoe tsy maintsy mamadika dia lavinao ny finoana ok ary fa za tsy maintsy hamadika. Fa hafa koa ny amin'ny hoe manda ny ankohonana noho ny finoana. Aza vaiko bebe kokoa amin'izay iny hoe manda ny ankohonana noho ny finoana iny. Indraindray isika ry havako ary nisy taona saika nahazo kely ahy izany.
Nisy taona tena nafana fo. Te hanompo be anao atompo inona ny tokony ataoko te hitory ny filazantsara sy ny toy izany dia navery ny tompo aingana. Ny ankohonanao aloha jerena voalohany. Manam-ponina lehibe ianao, ny ankohonanao aloha. Prends soin de mes brebis. Fahano ny ondriko. Eo Jerosalema ny antombohanao, izay ianao vao miparitaka eraky ny jody. Dia ahoana izany tompo? Ataovy izay ahatonga ny ankohonanao io akaiky ahy bebe kokoa. Ireo aloha jerena voalohany. Manahoana ireo zanakao, manahoana ny vadinao. Ekena tokoa, tsy hoe akory hoe ianao miditra ao anatin'izy ireo dia mba hahatonga an'ireo tena hanana ny tompo sy ny toy izany, fa ampamoahana ianao ny amin'ireo akaikinao voalohany indrindra. Araka ny ao amin'ny ohabolana 1:30 manahoana ny atao vehivavy mendrika ary havako malala, mihay tsara izay ataony ankohonany, mihay tsara izay ataony ankohonany. Fa tsy hoe ny ao amin'ny ankohonanao mikorotana ambony ambany, tsisy mandeha amin'ny laony ny finoana manao izay tiany ataony ankizy, tsy mananatra ianao, tsy mivavaka amin'ny tolona-bavaka ao an'ireo ianao, fa mamaika anao ny any ivelany. Avery ny tompo foana isaky ny hoe za Jesosy tena te hitory ny filazantsarana satria tsara be, jereo ho tsara aloha ny ankohonanao anaty aloha. Dia nanomboka teo amin'izay manomboka mambomboatra inona moa izany tokony atao. Ampidirina sekolatsy no reto ankizy dia tazana isan'andro mariva mivavaka, mitolam-bavaka, mandohalika potry ny hazo fijaliana ho an'ny vady aman-janaka. Azontsika ry havako tandremo fa matetika mahazo antsika mpanompon'Andriamanitra mihitsy izany, ohatra ny hoe maika ny hazakazaka any ivelany dia ny ankohonana indraindray adino. Dia mamitandrina ny tompo ry havako. Mamitandrina antsika ny tompo, jereo ny ankohonana. Inona ny tokony atao amin'ireo aloha? Na dia fotsiny aza ny ry havako. Tena mahazo ahy izany. Dia arak'izay tia ny tompo hoe rehefa nahatsapa nahazo fampianarana avy aminy ka nahatsapa nahazo soa dia tia nozaraina foana izay foana izany no karazana prinsipa tia ny tompo atao anatiko izany. Ny antony ry havako malala anatanteraka foana izao audio aloha fa mbola hitantsika eo indray ny video raha sitrapon'ny tompo. Ohatra fotsiny hoe mianatra ny ten'Andriamanitra eto aho ohatra. Dia avy mirava ny ankizy tonga avy any. Dia mety hoe efa concentré sy ny toy izany nefa izy ireo avy nianatra avy any, mila ilay fitiavana, mila ilay tambitamby avy tany dia mba eo anilany ray aman-dreny. Dia matetika ohatry ny hoe za efa concentré teto ohatra dia ohatry ny te andana afaka mijery télé, andana atao izay ananareo satria za te hifantoka ato. Nahitsy ny tompo tamin'izany. Idio io fa ny tiako dia famindram-po fa tsy fanatitra latsa-drà. Araka ny antsi-tranteriny foana amin'ireo za zany ry havako malala rehefa mandinika ny tenen'ny tompo amin'ny fariseo sy ny mpanorandalàna dia izareo moa izany efa atao lali-dalovana ny sofiny, tsy mahatsapa mihitsy hoe na tiany tompo ambara fa ohatra ny hoe mahazo kely foana amin'ny tompony amin'ny hoe diovinareo izy ny ivelany kapoaka fa ny ao anatiny tena ratsy avokoa. Ny fasana moa izy tena lalonareo tsara fa feno faty ao anatiny. Tena ry havako malala matoa ny tompo miteny maherihery tahaka izany dia tiany mitsapantsika hoe ahoana tsara ny fahamarinana. Avelao io rika, andana milalao miaraka amin'ny ankizy raha mba izay ny tadiavin'izy ireo. Manakaikiza fo amin'izy ireo, afaka mampiditra moramoram-pony izy ireo ianao. Aza velan'ny telo iny meno an'ireo zaza ireo. Mandeha andana miara milalao amin'ny ankizy. Azontsika very afaka misy fotoantsika ny te hikafiry fotoana izay, te ho tranquille kely izay. Tsara be izany misy fotoana. Fa indraindray rehefa mila antsika ireo ankohonantsika ireo.
aza tosi-botanana ry havako. Andrao hitady fitiavana ny ankafa izy ireo, dia n'izao tontolo izao no ameno azy ireo. Dia avy eo isika voagaka hoe fa naninona ary ity zanako, na naninona ary ity vadiko. Tompon'andraikitra isika ry havako malala. Tompon'andraikitra isika. Dia apiako kely amin'ny resaka hoe tsy fanatitra latsa-drano sitrako fa famindram-po ataoko anaty faraingy sosina kely fotsiny ity fa tsaroako. Dia nisy taona ihany koa nampianarin'ny tompo toy izao. Indray manangona rakitra ohatra isika miantsena dia mahazo vola madio dia ataontsika rakitra dia indraindray misy hoe olona mila tampoka ohatra. Na tena hoe olona miantsena dia tena tapatsika ilay olona hoe miantsika vola vaventy satria ilay vola madinika tatianantsika tiantsika atao rakitra. Dia hitantsika sahirana be mihitsy ilay olona mitady madinika tsy aroa. Tenen'ny tompo ry ka fanatitra latsa-dra iva fa tsy famindram-po no sitrako. Ameo izy. Aza velonao hipopopopo hitady madinika tsy aroa amelany entana io izy. Meo azy iny fa haiko ny manome anao atao rakitra. Azontsika ry havako tsy ny sarisary ny ety ivelany tadavin'ny tompo fa ny fotsika. Entre parenthèse kely iny ry havako fa tsaroako teo. Dia tahaka izany ry havako malala. Tahaka izany. Ary mandalo tokoa ny fahazazany ankizy. Fa ao anatin'ny fahazazany izy no zarina amin'ny lalana tokony alehany. Ao anatin'ny fahazazany izy no mamolavola ny hoaviny. Izany hoe raha tsy haintsika ny mitaiza azy sy ny mahazo ny fony. Ao anatin'ny fahazazana mizatra azy mandeha manao sekoly alahady ohatra. Na raha tsy vitanao dia ianao no mampianatra azy ao an-trano. Mivavaka isan'andro mamaky baiboly. Raha tsy zarintsika mbola kely ny ankohonantsika ry havako. Dia lasa sarotra ho azy ny hizotra amin'izay lalan'izay. Noho izany, Jerosalema aloha, karakarana tsara, dia miparika eraky ny Jodia. Na iny ankohonantsika iny ary afaka miara-miasa amintsika mitory indray ny filazany tsara. Dia man'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Ho antsika rehetra kosa ny teny izay tiany tompo ambara tao anatin'izany. Mankasitraka ry havako malala. Aleloia.